Fiadanany tompo amintsika tsirairay avy faly tafiaraka aminareo indray tao anatin'ny fandaharana mioby amin'ity anio ity dia fotoana anankiray hoentintsika hanomezana voninahitra an'Andriamanitra moa ny atao anatin'ny fandaharana dia isaorana sakasitrahanareo miaraka aminay eto amin'ny TV Plus Madagasikara rehefa lahady toy izao. Dia noho izany rehetra izany indrindra dia fanimpom-pivavahana ho fanomezana voninahitra an'Andriamanitra no arahantsika voalohany toy ny mahazatra atao anatin'ny fandaharana anasananao anaraka an'izay. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy. Amen. Andeha dia rahantsika n'Andriamanitra ny salamo fa 300. Salamo fa 300 no hiderahantsika sy hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, misaorany Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Misaorany Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adononao fitahiny rehetra, izay mamela ny helokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny anao tsidina any an-davaka, izay manarona famondram-po sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fahatany-dranao mody ndray toy ny an'ny voromahery. Amen. Andriamanitra fitiavana ianao, ka mihevitra ny mombana ety, raha mifomba raina izay dia tsy afaka ambavanay ny hoe ampoanay ny fahasoavana. Raha maraina mibalika ny andronay ety, ianao no masoandro ny aviany, na ny ali ny ririny na mandalo ety, ianao no kitana ny tantana ny vavaka etsatao sady pololotrampona yame izahay ane atokiana. Hivavakisika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra zay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao zay mankasitraka anao ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny famondram-ponao, ny amin'ny fahasoavanao zay arotsakao isan'andro aminay. Misaotra anao zay satria mbola menao zao fotoana zao ahafahanay miombina manome voninahitra ny anaranao. Ankehitriny nefa tompo dia tsaronay fa tsy tanteraka izay, tsy mendrika na dia ny anonona ny anaranao ary. Ka izany indrindra no angatahanay ny amin'ny famondram-po, ny angatahanay ny amin'ny famelan-keloka avy aminao. Mangataka ny fanatrehanao feno izao fotoana izao ihany koa izay, ary mangataka ny fahafenon'ny fanahy masina ho ao anatinay. Ary ankehitriny ihany koa tompo, raha maky ny teninao izahay, raha andre ny teninao izahay, dia mangataka hatrany ny fiasanao mahery any anatinay tsirairay avy, mba hahafahanay mianoka ny amamin'ny teninao. Ny asan'ny devoly sy Satana kosa tompo dia aza velanao manana hery na fahefana aminay. Ankehitriny ary dia miteneny ianao fa vonikeno anao izahay. Misaotra ray tsara indrindra. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay hovakiana amintsika ry havana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Matteo 5:5 ny 17 ka hatramin'ny 19. Matteo 5:5 ny 17 ka hatramin'ny 19 amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo no fanasin'ny tany, fa raha mifanasina ny tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy misy hery ny hanaovana na inona intsony izy,
fahariana ny ivelany ka ho itsahan'ny olona. Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tapitendrombohitra. Ary koa tsy misy olona mandrehatra jiro ka mametraka azy any ambany vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Amen. Dia mbola ho ampitomboana ho aminareo mandrakariva ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny ten'Andriamanitra izay akatsika vatsy indray amin'ity androany ity dia izay efa novakina tamintsika teo araka ny Matthieu 5 ny 17 ka hatramin'ny 19. Ity perikopantsika ity dia anisan'ny toriteny nataon'ny Jesosy Kristy teo an-tendrombohitra, apahany amin'izany. Ary andraisantsika afatra amin'ity androany ity dia andeha ho singantsika manokana ny 17 tapany voalohany ihany, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ianareo no fanasin'ny tany, ianareo no fanasin'ny tany. Andeha ry havana afatra telo no raisintsika avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ny voalohany dia hoe ianareo no fanasin'ny tany ka manome tsiro. Ianareo no fanasin'ny tany ka manome tsiro. Inona tokoa moa ry havana ny hoe fanasina? Ny fanasina izay lazainy eto dia sira. Anisan'ny antony nanambarany Jesosy Kristy ity teny ity hoe ianareo fanasin'ny tany dia noho ny amin'izay asany fanasina izay raisintsika voalohany eto hoe manome tsiro. Inona tokoa moa no asan'ny sira raha eo amin'ny resaka nahandro no resahantsika? Ny asan'ny sira dia manome tsiro ny amin'ny sakafo izay ataontsika. Rehefa io no tsy ampy na io no lasa be loatra dia tsy mivoaka izay tsiro izay, ary raha tsisy mihitsy ny ara dia tena tsy mipotra ny tsiro ny sakafo izay hohanina. Dia izany ry havana no nanambarany Jesosy hoe ianareo ny fanasin'ny tany eto. Isika zany ilay mpanome tsiro ny tany, manome tsiro ny amin'ny ankonana misy atsika, manome tsiro ny amin'ny fiarahamonina izay misy atsika. Fanontaniana mipetraka dia hoe izaho sy ianao tokoa ve mba fanasin'ny tany tokoa? Lay mitondra tsiro ho amin'ny fiarahamonina, lay mitondra tsiro ho an'ny ankonana misy atsika, sa isika lay tsy mba manome fifaliana mihitsy ny eo anivon'ny tokantrano fa ny fijoroantsika eo anivon'ny tokantrano, ny fijoroantsika eo anivon'ny fiarahamonina dia tonga tahotra, tonga orooro, tonga fahakiviana ho an'ny hafa. Androany ry havana dia manome afatra ho antsika Jesosy Kristy mba tena ho tsiro ho an'ny ankonana misy atsika isika, ho tsiro ho an'ny firenena misy atsika isika, ho tsiro ho an'ny fiangonana misy atsika isika. Ka amin'ny fotoana rehetra izay ijoroanao eo amin'ny sehatra izay ametrahan'ny tompo anao dia mitondra fifaliana, mitondra fiedanana, mitondra fanantenana ho an'ny fiarahamonina misy anao ianao. Dia meteza ry havana ho tsiro ho an'ny fiarahamonina. Ny afatra faharoa dia izao hoe ianareo ny fanasin'ny tany ka meteza ho mpanasitrana. Meteza ho mpanasitrana. Ny asan'ny sira ihany koa ry havana dia raha antsika malala fa manasitrana. Raha misy fivitosana any amin'ny tongotra, na misy tsy fahasalamana any amin'ny vava, any amin'ny ato vava any dia matetika isika mampiasa ny sira ho fitsaboana azy. Izany no asan'ny sira ihany koa, asan'ilay fanasina izay resahana eto. Ka isika ihany koa dia tiany Jesosy Kristy mba ho tonga fanasin'ny tany hanasitrana ny ankonana misy atsika, hanasitrana ny amin'ny fiarahamonina misy atsika, hanasitrana ny firenena ihany koa izay misy atsika. Raha nanao ity toriteny ity Jesosy dia fantany ny fiarahamonina nisy tamin'izany fotoana izany fa fiarahamonina tena tao anatin'ny ratra, tao anatin'ny aretina, ka ilaina ny fijoroan'ny mpanaradian'i Jesosy, ilaina ny fijoroan'ny kristianina hanasitrana ihany koa. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo,
ankehitriny ihany koa dia mila fanasitranana ny ankonana misy atsika, mila fanasitranana ny fiarahamonina misy atsika, ka isika kristianina nomeny tompo andraikitra ny amin'izany fanasitranana ny fiarahamonina zany, fa tsy isika indray no hitondra aretina eo anivon'ny ankonana izay misy atsika, dia mety teza ho fanasina ho mpanasitrana. Farandriavana ao anatin'ity tenin'Andriamanitra itya dia hoe ianareo ny fanasin'ny tany ka mahaiza mitahiry. Ianareo ny fanasin'ny tany ka mahaiza mitahiry. Asan'ny sira ihany koa raha jerentsika dia hoe mitahiry amin'ny fahalovana, mitahiry ihany koa amin'izay mety ho fahasimbana. Amin'ny sakafo zao isika raha ohatra ka hitahiry dia rarahana sira mba haritra ela raha ohatra ka hoe tsy tonga dia ho ampiasaina amin'iny fotoana iny. Mitahiry ny sira zany na ilay fanasina izay resahana eto. Dia tahaka izany ihany koa isika ry havana, tsy hoe manome tsiry fotsiny isika, tsy hoe manasitrana fotsiny isika, fa mitahiry ihany koa. Inona ilay tahirizina? Ny fahatsarana izay efa nomeny tompo atsika. Inona ilay tahirizana? Ny finoana ihany koa izay efa nomeny tompo atsika tsirairay avy izay iorenantsika. Mora resahana ry havana ny amin'ny hoe miorena amin'ny finoana, fa ny zavatra sarotra dia ny amin'ilay hoe mitahiry ny finoana, satria tena maro ny zavatra izay misintona atsika ahatonga atsika tsy hatahiry izany finoana izany. Maro be ireo olona izay efa niroso amin'ny fanompoana ny tompo, efa nandalo dingana maromaro eo amin'izany sehatra ny fiangonana izany, fa misy fotoana mandalo fitsapana, mandalo fisedrana, dia votsitra ilay finoana izay eo am-pelantanany. Isika ry havana dia manana andraikitra, tsy hitahiry ny finoantsika ihany, fa hitahiry ny finoana ny ankonana misy atsika, hitahiry ny finoana ny amin'ny mpiara mivavaka amintsika, fa tsy isika indray no aneo toetra tsy mendrika eo anatrehan'izy ireny ka tonga azy hamotsitra ny finoana izay efa eo aminy. Ireo afatra telo ireo ry havana no ndraisitsika tamin'ity androany ity. Ianareo ny fanasin'ny tany, ianareo ny sira zany raha mazava kokoa, manome tsiro, manasitrana ary mitahiry. Meteza ry havana ho fanasin'ny tany. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao zay rainy amin'ny teninao izay nomenao anay tamin'ity fotoana ity. Ny teninao tokoa dia manoro lalana anay amin'izay tokony alehanay, ary ny teninao dia mampahafantatra anay ny amin'ny antom-pisianay eto amin'izao tontolo izao. Misaotra tompo fa nomenao torolalana mazava izahay tamin'ity androany ity, fa izahay ny fanasin'ny tany, ilay fanasina hitondra tsiro, hitondra fanasitranana ary hitahiry ny finoana eto amin'izao tontolo izao. Dia omeo hery izay tompo mba hahafahanay mijoro vavolombelona mandrakariva ny amin'ny fahatsaranao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany, saotra ray tsara indrindro. Amen. Hitako izao sakaiza, Jesu no anavotra, tsy mbalany ny fitia, Jesu no anavotra, na dia saky lasaza, raha ny olona manda, zaho no mampiadanay, Jesu no anavotra. Raitso amin'ny finoana ry havana ny tsodramasina izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary Andriamanitry ny fiadanana ny hamasina anareo samy ho tanteraka, ka ho kaharovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no ahefa izany. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.
fotoana indray zao andraisantsika ny vatsim-panahy fanalahidy ara-panahy zay no entin'ny mpanompon'Andriamanitra aminao satria ny fanalahidy ara-panahy tokoa no mamaha zavatra be dia be eo amin'ny fiainantsika ety ambony tany. Zany hoe ny vatsim-panahy ho raisinao androany dia tsy hoe zavatra maniditsidina fotsiny fa tena zavatra iainantsika isan'andro ampiarintsika amin'ny fiainam-panahintsika, amin'ny fitondrantenantsika, amin'ny fietrehantsika ny fiainana andavanandro. Ka dia izay indrindra no anasananao anaraka an'ity vatsim-panahy ity ary isaorana ny mpanompon'Andriamanitra ao anatin'izany rehetra izany. Faly tafaraka amintsika indray androany ao anatin'ity fandarana manokana ity makasitraka manokana ny televiziona TV Plus mampiatrano amin'izao fotoana izao ary faly miditra ao mitokantranonao amin'ny alalan'ity fandarana ity. Pasteur Rila Randrenandiana no miaraka aminao anio maraina ao anatina minitra vitsy raisantsika tenin'Andriamanitra vavakantsika tompoko. Tompo misaotra anao zay Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara. Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, mafantatra ny zavatra rehetra, mafantatra nay amin'ny tsipiriana ianao, mafantatra ny olanay amin'ny tsipiriana ianao, ary ianao ihany koa no manana ny vahaolana tokony ho anay amin'ny tsipiriana. Androany ary mitenena aminay amin'Andriamanitra anao mifombanao dia kasiony fonay tsirairay avy amba handray ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Androany andray fanalahidy ara-panahintsika. Fantaro fa ny fanalahidy ara-panahy no mamahatra amin'ny fiainana ny olana amin'ny fiainana andavanandro. Tsy fanalahidy ara-piainana tompoko no mitondra vahaolana amin'ny fiainana fa tsy maintsy fanalahidy ara-panahy aloha. Zay na tonga ny tenin'Andriamanitra nilaza atao amin'ny fiampidirantsika izao hoe fakatsao aloha ny fanjakany any amin'ny ara-panahy aloha katsahana ny fanalahidy dia anampy ho anareo ny zavatra rehetra. Zany hoe isy zavatra afaka anampy anao amin'ity fiainana andavanandro ity rehefa anananao fanalahidy zay indrindra ara-panahy. Magaga ry havana ary amin'ity fiainana ity ny olona faran'izay mora kivy amin'ny fiainana, ny olona menomenona sy monimonina lava amin'ny fiainana, ny olona tsy mety faly amin'ny fiainana dia tsy inona fa reo olona manana zavatra eo amin'ny fiainana, manana kidoro atoriana, manana trano ipetrahana, manana tele, manana fiara mihitsy aza angamba ny sasany. Reo olona manana asa. Magagana mihitsy hoe reo olona manan-javatra no tena be fitarainana indrindra, be fimonomononana indrindra, be tsy fankasitrahana indrindra, be kianina indrindra. Fa jereo fa reo olona eny amin'ny moron-dalana, matory eny moron-dalana, tena olona faran'izay mora ampifaliana kely. Misy tanàna tsy tanàna ray moa zany fa misy tanàna maromaro eto Madagasikara. Fantatrao inona ny tena zavatra mampifaly azy, ny tena mampifaly azy. Rehefa mandalo ny fiara eo amin'ilay tanàna, ny tena mampifaly an'ilay olona eo amin'ilay tanàna dia izarana tavoahangy plastika tsy misy rano. Tena faly tsisy ohatr' izany izy rehefa mahazo tavoahangy plastika tsy misy rano. Ny antsika nefa ny tavoahangy plastika sady mbola afaka amidy nefa mbola tsy faly antsika amin'ny fiaina. Reny olona reny ny ohatran'ny mora faly indrindra, reny olona tsy dia manan-javatra reny. Fa arakaraka ny ananan'ny olona anankiray zavatra no ohatran'ny mahafrustre azy, ohatran'ny maha tsy mety faly amin'ny fiainana azy, ohatran'ny maha tsy mety afa-po azy, ohatran'ny voamaika fona possible tsy te hiaina intsony eto ambony tany azy. Izy anefa ny amin'io manana trano, izy anefa ny amin'io manana fitafiana naovana. Fa ren'ilay olona sahirany eny amoron-dalana mahagagana mihitsy hoe omenao vary amin'ny sachet efa teny efa tsy mandresy tsony,
efa ampy-tsakafonareo tao amin'ny 3 andro, omena an'ireny olona reny fa tena ny fihinanany an'ilay izy tompoko, tena hoe ohatran'ireny ianao mihinana tsy fantatro hena-kisoa sy tripy angamba ny fieritreretany an'ireny, nefa de tena hoe varo maina efa mitady amoaka fofona tsy mandresy. Fanalahidin'ity fiainan'ity lazaiko aminao. Tesaloniana voalohany toko 5:7. Fanalahidin'Andriamanitra misaora amin'ny zavatra rehetra. Te hanana fiainana mitsahatra ianao, na inona misy na inona tsy misy, misaora amin'ny zavatra rehetra. Te hanana fiainana milamina be ianao, na sahirana na manana, misaora amin'ny zavatra rehetra. Zany tompoko ny fanalahidy omen'Andriamanitra. Te hanana an'izany hoe vrai pe zany ianao, fa tsy pe amboamboarina, tsy hoe fitsaharana amboamboarina hoe ohatrany mody mitsahatra ivelany hoe tena za mitsahatra ao amin'ny tompo. Ny fitsaharana ao amin'ny tompo de manomboka amin'ny fahaizako misaotra ny amin'ny zavatra rehetra omen'Andriamanitra androany sy ny zavatra rehetra tsy omeny androany. Ny fahaizako misaotra amin'ny zavatra rehetra avelany hitrango androany sy ny zavatra rehetra tsy avelany hitranga amiko androany. Ny fahaizako misaotra amin'ny zavatra rehetra avelany ho tonga amin'ny fiainako sy ny zavatra rehetra sakanany tsy ho tonga amin'ny fiainako. Zany ny atao hoe fitsarana. Misy olona lazaiko aminao manana fiara 3, villa 2, avy nianatra teto tamina sekoly lehibe teto Antananarivo, tanory ohatra, fa amin'ny fotoana amin'izay izy anomana ny vizany na nikarakara taratasy dossier mba hianatra any ampitan-dranomasina, de tsy tanteraka le taratasy, de iny de te hamono tena, iny de tsy te hiaina ntsony, iny de tezitra ohatran'ireny iny reny. Anefa ny ianao mba afaka nanana moyen, na de ataoko hoe mba nanana moyen hikarakarana viza azy, na nety le vizana tsy nety. Any anefa misy tanora na anofonofo mba hiala eto Antananarivo ary tsy possible aminy, anofonofo hoe mba andeha hoetsetsira be amin'ny taxi brosy tsy possible aminy satria na ny fire-kanesany eny ary tsisy. Te hampianatra anao ny tompo androany, asianao andao hianatra hisaotra amin'ny zavatra rehetra. Misy zavatra tsy mahafaly ve ao ampiasana, misaora amin'ny zavatra rehetra. Ianao ary mbola mba manana azy. Tena ohatran'ny tena hoe manome fahasorenana be ve ny lehibe anao. Oh, misy olona any te hipetraka mafy ao amin'ny toeranao, te hanana mafy ny toerana anananao, te hikarama mafy ny karama raisinao isam-bolana. Fa satria motsika ny ao amin'ny toerana de ohatran'ny hoe efa mandeha ho azy, tsy tompoko. Misaora amin'ny zavatra rehetra. Fa lazaiko aminao mahafinaritra be ny fiainana. Tena possible zany fiainana mahafinaritra be. Na tsy hananako ary ny zavatra rehetra, na tsy faly amiko ary ny olona rehetra, na manana ny zavatra be dehibe koa, na sahirana. Tahin'Andriamanitra ianao, hoy ianao hoe moramora aminareo miteny an'ilay izy pasitera. Zay lazaiko aminao, be dehibe ny zavatra tsy mampite hisaotra amin'ity fiainana ity. Fa zay te hanana fitsarana, de terenay mihitsy ny fonay tohizo hisaotra amin'ny zavatra rehetra. De lazaiko aminao fa mahafinaritra e, samy hotahin'Andriamanitra hivavakintsika. Misaotranao zay tompo amin'ny zavatra rehetra omenao anay, amin'ny zavatra rehetra hitahinao aminay, amin'ny zavatra rehetra nasoavanao anay androany. Tena faly zay, tena afa-po. Ary ampianaro mba ho zany, mba tsy hoe fiainana amboamboarina aminay zany misaotro zany, fa mba ho fiainana isan'andro hatramin'ny atsipiriany kely indrindra. Ampianaro hisaotra amin'ny zavatra rehetra zay, eny hatramin'ny zavatra tsy mahafinaritra, satria reny zavatra tsy mahafinaritra eny rehefa hisaorana de afaka no avadika ho zavatra tena mahafinaritra. Tranga ny fiainanay, ho tahinany eny tsiraray avy, anatrika ny toy amin'ny fiainana, fa anatrika ny toy amin'ny fiainana amin'ny fankasitrahana amin'ny zavatra rehetra. De ho tahinany tompo zao tokantrano mandray zao, amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen.
manatitra ny fankasitrahanao antsika rehetra tompoko nahatratra amin'ny farany. Pasteur Rila Ranenandianina miaraka taminao mandram-piaona tompoko. vaintsika amin'ity anio ity pasteur Eric izay avy ao amin'ny FJKM Ambotsoroa fitiavana dia miarabanao tonga sao tao anatin'ny fandaharana. Miaraba amin'ny feno hery ary manonona fiadanan'ny tompo antsika rehetra mpanaraka ny fandahana miobi ary indrindra isika zanakam-pelezana ny FJKM Ambotsoroa fitiavana. Misy vaovao maromaro tiany pasteur Zaraneto ho fitiantsika ihany izay rehetra izay fa anovoantsika azy angamba ny akaiky indrindra fa 13 ny volana oktobra sy fa 19 ny volana oktobra fotoana miavaka ao amin'ny fiangonana misy anareo inona zavatra hitranga amin'ireo andro anankiroa ireo. Amin'ny anaran'ny mpitandrina mivady sy ny biro-piangonana ary ny komity ny fandraisan-tanana sy ny fankalazana fa 10 taona mpitandrina ny kristianina rehetra ao amin'ny FJKM Ambotsoroa fitiavana no hanasanantsika rehetra mpianakavy ny finoana isika izay zanakam-pelezana miely eny rehetra eny ny amin'ny fotoan-dehibe ny fiainan'ny fiangonantsika izay ho tanterahana amin'ity volana oktobra ity dia ny alakamisy 13 oktobra 2024 izay anatanterahana ny fandraisan-tanana mpitandrina sy fankalazana ny 10 taona ny mpitandrina mivady izay irahana amin'ny Sinodamparitany Antananarivo Andrefana izany. Fa ny 20 alahady 20 oktobra 2024 dia irahana amin'ny fiangonana reniny sy ny zanakam-pelezana. Ny fanompoavavana moa dia manomboka amin'ny 7 ora sasany ary aorian'izany dia misy ny fiarahana amin'ny sakafo. Tsara. Dia rehefa vita izay daty anankiroa mandritra amin'ny volana oktobra izay amin'ity volana oktobra ity izay dia ny volana novambra ihany koa dia misy fotoan-dehibe ao amin'ny fiangonana izay misy ianao dia raha azon'ny pasteur Alaina dia izao mahakasika an'izay. Aza dinany koa ry havana ny amin'ny fotoan-dehibe ny fiangonantsika dia ny fetin'ny taranaka sisa teraka izany izay ho tanterahantsika ny amin'ny alahady 2 novambra 2024. Ny fanompoam-pavahana dia manomboka amin'ny 7 ora maraina ary faranana amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo izany. Dia misy sakafo maivana efa nomany ny fiangonana ny amin'izany fotoan-dehibe antsika izany ry havana. Amarananao azy ary androany antso fanetanana amin'ireo fotoana izay tanisain'ny pasteur atoreo. Efa mpitondram-bavaka isika ny amin'izany fotoan-dehibe ny fiangonantsika izany ary hiara entana isika lafa ny fianakaviana rehetra hiara iomby ny poa mampanahy amonjy eny amin'ny FJKM Ambotsoroa fitiavana dia manantena ny fahatongavantsika rehetra ry havana samy hitahian'Andriamanitra. Isaorantsika be dia be ny mpitandrina avy amin'ny FJKM Ambotsoroa fitiavana ny vainga tao anatin'ny fandaharana mitondra izay fandahara-potoana ny 13 ny volana oktobra andro alakamisy eo dia misy ihany koa ny 14 ny volana oktobra araka ny fanambaran'ny pasteur teo ary indrindra fa antsika miomana dia ny fetin'ny taranaka ny 2 ny volana novambra ho an'izao andray vahiny hafa indray isika. Pasteur Fenosoa avy ao amin'ny FJKM Ambohibary Zoara no miaraka amintsika eto indray dia tonga sondrainao tao anatin'ny fandaharana. Miaraba fenohery dia miaraba mpanaraka ny fandaharana miobi manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Fa 17 sy ny 18 ny volana oktobra daty anankiroa izay anamarian'ny fiangonana fotoan-dehibe anankiray dia eto ianao ilaza mahakasika an'izay hoe inona no anton'ireo fotoana anankiroa ireo? Ireo fotoan'ireo izany napetraka ny fiangonana hankalazana an'Andriamanitra noho ny 5 taona ny fiangonana. Kanefa koa hitokanana ny akanjoary trano akanjoary io izany tsangam-bato ny 5 taona ny fiangonana izany hoe tamin'ny taona 2022 no nanomboka nanangana n'io akany io ny fiangonana Ambohibary Zoara eo amin'ny bypass eo Ambohimangakely moa izany misy an'izay akany izay dia ny alakamisy izany fampompivavahana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra iarahana amin'ny Sinodamparitany Antananarivo Atsinanana izay tanterahana any Tanindrazana io anasana ny fiangonana manodidina mba hiara-miompo mampanahy manomboka amin'ny 7 ora sasany io fampompivavahana io faranana amin'ny fiara-misakafo izay ho an'ireo olona izay nasaina. Fa ny sabotsy 17 kosa
dia fitomben'ny taranaka ny fiangonana rehetra mihitsy io zany hoe tao anatin'ny 5 taona zany ny antso ny taranaka ny fiangonana foana izay nanangana ny trano io fa hoe amin'ity kosa andao atsona indray ny taranaka rehetra hoe andao hifaly isika hidiran'Andriamanitra hisaotra an'Andriamanitra sady hitokana ilay akany ka tsy mivoa mihitsy ngamba zany ny fiangonana amin'io fa ho taomina ho aty amin'ny baipasy avokoa aty amin'ny akany ny kristianina rehetra mazava tsara eny ary ka dia tano ary ny taranaka ny mpino rehetra ho tonga maro amin'ireo daty anankiroa izay nifaritan'ny fiangonana ireo ny fantentanana moa zany dia tahaka an'izao ny hoe indrindra zany ny sabotsy ho atsika taranaka ny fiangonana FJKM Ambohidahy rehetra na eto Antananarivo Manjakandriana sy ny manodidina hatrany amin'ny faritany eny hatraminareo any ampitan-dranomasina aza entanina ho tonga amin'io sabotsy faha-20 ny volana oktobra io zany ny famaranana azy sady fiaraha-mivavaka fitokanana ny akany rahantsika amin'ray aman-dreny président synodal koa io ary faranana amin'ny fiaraha-misakafo lehibe ataon'ny fiangonana izay zany dia amin'io manantena hoe ahitany amin'ny 500 na mihoatra any ny kristianina iombona ao amin'ny akany ao amin'ny baipasy dia manantena antsika rehetra tonga maro ary fampivavaka moa hoe ho tanteraka somatsara izay fotoana rehetra izay eny ary isaorantsika be dia be pasteur Fensov eo amin'ny FJKM Ambohidahy ny vahiny tato anatin'ny fandaharana mitondra ihany koa ny fizarana ny antso ao anatin'izay hoe fotoam-pifaliana ny 17 sy 18 ny volana oktobra ho avy izao izay andray vahiny hafandray isika pasteur Arimbola avy ao amin'ny FJKM Ambatolampy antehiroka fitiavana indray no miaraka amintsika eto dia miarabanao tonga soa tao anatin'ny fandaharana miarabanao Fenoery dia miaraba ny mpanaraka ny fandaharana rehetra indrindra ho antsika taranaka ao amin'ny FJKM Ambatolampy antehiroka fitiavana inona ny fandaharam-potoana tsara mpahafantarina tsara zaraina ho an'ny mpijery amin'ity androany ity saotra tompoko amin'ny alahady 17 ny volana oktobra dia fanao isan-taona ny fetin'ny taranaka atao any an-tanindrazana dia amin'io fotoana io zany iombonina ny reny fiangonana sy ny taranaka rehetra mielopatra ny ranonosy miara-manatanteraka ny fiambonam-panompoana amin'ny fiaraha-mivavaka manahoana pasteur ny fandaharam-potoana ao anatin'izay satria tena hoe fotoan-dehibe na no any an-tanindrazana na ny etiam-pelezana izay hoe fetin'ny taranaka izay amin'ny fitohora maraina efa misy ny tompona andraikitra izay miandry eo ivelany ny fiangonana mandray izay rehetra fohitsika ho an'ny tompo amin'ny fotoana io amin'ny valora ny fanomboany fanompom-pivavahana iarahantsika mpianakavin'ny finoana ary faranana amin'ny fiarahana mandray fanasan'ny tompo ao anatin'izay rehetra izay so dia misy ny zavatra tokony omany tsirairay avy sady ho eto ihany koa ny antso sy ny fanentanana mba ho tonga maro ny olona ao anatin'izay fetin'ny taranaka izay entompoko fanaontsika isan-taona io ary tonga indray ny fotoana izay rahantsika sy ombonantsika any an-tanindrazana dia manentana antsika rehetra izay ao anatin'izany marina fa mandalo fotoan-tsarotra ny firenentsika ary izany indrindra no ifampivavahantsika ifampaherezantsika iombonantsika any ka dia mifampitaontsika mifampahery entano ny havana sy ny tabaka rehetra amin'ny alahady 17 ny volana oktobra eny amin'ny FJKM Ambatolampy antehiroka fitiavana fotoanantsika iaraha manompo miaraka ao anatin'ny fanompoana masina dia miraro soantsika samy otain'Andriamanitra misaotra tompoko isaorantsika be dia be pasteur Arimbola avy amin'ny FJKM Ambatolampy antehiroka fitiavana nampafantatra mahakasika an'izay fetin'ny taranaka 2024 izay ny 17 ny volana oktobra ho avy izao andray vahiny hafandray isika amin'ity manaraka ity tontolo izay no afantarany maro azy avy ao amin'ny FJKM Amboasary Vavahadin'ny Lanitra miarabanao tonga sao tao anatin'ny fandaharana miarabanao namana Fenoery ary faly miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana
indrindra miarahaba ny zanak'ampelezana sy ny ren'ny fiangonana. Ie matoa tonga atao amin'ny fandaharana zany dia misy ny vaovao tsara zaraina dia ampafantaro ny mpijery ny tokantrano hoe inona ny fandaharam-potoana tsara ho fantatry ny maro ao amin'ny FJKM Amboasary Fahafatanlanitra. Ie tonga indray ny fetin'ny taranaka izay fanaontsika eny an-tanindrazana. Izy io dia ataony alahady fa 7 ny volana oktobra. Izany hoe isa-taona dia alahady faharoa no ifanaontsika fa noho ny tetik'andro synodam-paritany zany dia nahemotra ho alahady fahatelo ka ny fa 7 oktobra ho avy izao no fotoanantsika rehetra eny an-tanindrazana. Amin'ny mahafotoan-dehibe ny fetin'ny taranaka izay inona ny tsara ho fantatra manaona ihany koa ny fandaharam-potoana ao anatin'izay. Ny fanompoam-pivavahana zany dia manomboka amin'ny 7 maraina sy sasany. Misy moa ny fandraisana izay foitsika eo an-tokotany alohan'izay. Manomboka amin'ny 7 sasany maraina ny fampivavahana ary mifarana amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo. Ary misy ihany koa zany ny raky dehibe izay ho tanterahantsika isa-taranaka ka dia anentanana antsika sahady zany. Misy ihany koa ny varotra isan-karazany izay karakarain'ny sampana amidy amin'ny sandany mirary dia mirary. Ao ihany koa ny lavatom-bokatra. Izay rehetra izay no mandrafitra ny fetin'ny taranaka. Mino izay fa manantena ny hita vahoakan'Andriamanitra be dia be nareo amin'io andro io dia hoento ary ny antso sy ny fanentanana. Antsoina zany isika zanaky ny fiangonana Amboasary Vavahadinlanitra rehetra amin'ny alahady fa 7 oktobra ho avy izao mba samy ho tonga eny an-tanindrazana avokoa isika hiara-entana amin'ny fanatanterahana didy isan-karazany. Dia manantena ny fahatongavantsika maro ry havana ho voninahitr'Andriamanitra na ny eny an-toerana na ny zanak'ampelezana. Izao rahantsika be dia be toton'ora avy amin'ny FJKM Amboasary Vavahadinlanitra ny venta tao anatin'ny fandaharana fa 7 volana oktobra fetin'ny taranaka ao anatin'izany fiangonana izany. Andray vahiny farany isika. Fara izay no afantaran'ny maro azy dia avy eo amin'ny groupe gadona artistika FJKM Ambohidrao Antehiroka dia miarabanao tonga soa atao anatin'ny fandaharana. Miarahaba feno hery dia miarahaba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana mioby amin'ny TV Plus Madagasikara. Tsara moa manamarika fa ny groupe gadona artistika ao anatin'izay hoe fitoriana asa fitoriana amin'ny alalan'ny hira federala izay dia tsy manavaka fiangonana fa dia mety foana ao anatin'izay zavatra izay. Dia mikarakara hetsika goavana nareo atoato raha oviana ny dady voafaritra dia inona ny tsara ho fantatra mahakasika an'izay. Mankalaza ny 20 taona ny tarika gadona artistika amin'ity taona ity dia manao concert lehibe anankiray ao amin'ny CCSK Antanimena ny 7 ny volana oktobra ho avy izao. Izay zany tena fankalazana lehibe mihitsy feno hery ao anatin'izay. 20 taona mino izay fa be dia be ny zava-bita mbola be dia be ihany koa ny miandry inona ny ampiavaka ny fotoana amin'ny CCSK io dia aizana ahafahan'ny olona manjifa ny fanasana sy ny tapakila. Ny ampiavaka anazy dia arak'izay hoe 20 taona izay aloha dia efa misy efa matotra be zany ny fikambanana ao anatin'izay dia efa nomanina tsara daholo ny zavatra rehetra ho fideranany tompo fa anotrina anay amin'ny fotoana io ihany koa ny tarika ny pitory. Dia ny karatra efa eny am-pikambana tsirairay dia misy ihany koa ho an'ireo izay lavitra ao amin'ny groupe ao amin'ny page Facebook ny groupe gadona artistika dia eo atoerana mandritra ny fotoana ny fampisehoana zany. Mino izay fa tao anatin'izay 20 taona izay fa be dia be ny mpanaraka sy ny mpankafy anareo dia izany hoe ny pitory izany ihany koa tena efa manamaizy azy zany fanentanana antso afatra angamba izay no amarana ny fara azy amin'ity androany ity. Eny are manentana antsika rehetrarehetra mba hanotrina anay amin'ny fankalazana ny 20 taona ny gadona artistika io ao amin'ny CCSK Antanimena ny 7 oktobra manomboka amin'ny roa sasany dia manantena ny fahatongavantsika rehetra na ny efa nanaraka hatramin'izay na ny mbola vao hiaraka amin'ny groupe gadona artistika indrindrindrindra ireo fiangonana efa nandalovana nanaovana asa fitoriana sy eo ihany koa ireo fitaizana zazakamboty efa nanaovana asa sosialy dia manantena ny fahatongavantsika rehetrarehetra dia mirary soa tompoko mirary soa ny feno hery ihany koa. Eny ary dia mirary soa ny
groupe gadona artistika ihany koa dia atotoza somatsara n'izay fotoan-dehibe amin'ny fasivy ambin'ny folon'ny volana oktobra izay no ny faharoapolo taona nitsanganana dia nitoerana moa dia ao amin'ny CCSK Antanimena araka ny fanambara ny faratao iaraka amin'ny mpitoro izy ireo amin'io andro anankiray io. Dia toy izantsika hatrany fandahara. Anaty mpisaorana amin'ny zavatra rehetra iainantsika ny fahaizantsika mijoro vavolombelona ihany koa amin'ny fitondran'Andriamanitra ny fiainantsika. Amin'ny maha olombelona antsika indraindray dia miandry isika zavatra eritreretin'ny saintsika hoe goavana be izay vao andeha izarana iny amin'ny tsirairay avy. Kanefa izay eritreretintsika majinika indrindra mety hanova ny fomba fitondrantenan'ny olona anankiray, ny fifandraisana amin'Andriamanitra, indrindra fa ny fiainam-panahiny. Ka noho izany andao tsy ho tsinitsiniavina ny fijoroana vavolombelona izay hitantsika eny anivon'ny fiarahamonina eny, ary anentanana ianao foana hoe raha te hizara ianao dia misokatra be dia be ho anao ny varavaran'ny fandaharana MUB eto amin'ny TV+ Madagasikara ao anatin'izay fijoroana vavolombelona izay. Aza metratra mihitsy ka zao fotsiny eny ilay izy ao amin'ny Jesosy tsy misy fotsiny izany fa mahay manao zava-mahagaga tsy takatry ny saina amin'ny fomba tsy takatry ny sain'Andriamanitra, ary indrindra mahakasika olona amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika ihany koa. Ka dia andao anaraka an'ity fijoroana vavolombelona anankiray ity. Tainy Jesosy daholo tompoko, toavina ny anarako dia ekipa ao amin'ny Rive Vol Messenger say ihany a. Androany zany mba te hijoro vavolombelona kely aminao, tsy hoe ahoana ny fomba nandraisako an'i Jesosy, fa ahoana ny fomba nanovain'i Jesosy ny fiainako, ahoana ny fomba nananganan'i Jesosy ny fiainako. Telo taona na efa taona lasa zay a, nisy fianarana zay nataoko, dia tena niezaka be mihitsy hoe mba ahomby anatin'le izy. Dia ny hafaran'le fianarana, fotoa ianao tafavoaka amin'le fianarana dia makany an-dafy ianao. Dia efa faly be zany hoe ho lasa ihany tsika afaka kelikely eo. Saotra ny tompony fa mandraka ty ny androany mbola hita ao Madagasikara ihany. Dia nanomboka nanentana ny namako, nisy namako anankitelo teo nentaniko, ndao atsika hianatra n'ity fianarana ity fa tena poensa be eo le izy, ary tonga dia lasintsika amin'ny fotoana tafavoaka amin'le izy. Dia nanomboka taitaitra daholo ny namana hoe tairo faraikitra zany, tena tsy arinaka ve sy ny sisa. Tsisy arinaka zany ma eo na ny kely ary fa andao fotsiny sady ao aminay mihitsy le fianarana no ao aminay koa le olona mpandefa an'le izy. Dia be dia nisy namako ary tena niala tany amin'ny fianarana nianarany mihitsy izy mba hanao an'le izy. Dia niara-nianatra izay tamin'izay. Dia faly be hoe ho lasa ny andafy zany tsika afaka herintaona, roataona sy ny sisa sy ny sisa. Dia nandeha ny fianarana tamin'ny anisan'ny olona mba tena hoe tokony ho lasa vedivedika indrindra dia za. Satria ao aminay ihany ozy izy teo le fianarana, dia ao aminay ihany konkoa le olona mandefa an'le izy. Zany hoe kely be zany ny chansako tsy hampalasa anahy. Dia nanomboka nianatra izay, nanomboka nianatra. Dia tamin'ny fomba tsy takatry ny saiko, mandraka ty ny androany zareo efa lasa daholo fa za rery ny taraiky teto. Dia nanomboka nanontany tena hoe Jesosy hoe fa ahoana rantsika angano tena tsy nahay mihitsy sa ahoana? Tsy izay nefa le izy. Fa nisy tenin'Andriamanitra zay tadidiko hoe za ozy izy manana hevitra hiverina anareo, dia hevitra mitondra fiadanana fa tsy loza. Dia nanomboka nalahelo ianao tao an-trano hoe fa ahoana ary ianao rery sisa ny taraiky? Ianao mba niezaka ihany nianatra, ianao mba nitaona an'le namana sy ny sisa, fa ahoana ary ianao rery sisa ny taraiky? Dia miverina ty an-tsaiko foana le tenin'Andriamanitra hoe fa za ozy izy manana hevitra hiverina anareo, dia hevitra mitondra fiadanana fa tsy loza. Dia misy fotoana amin'ny alina ianao tena mitomany mihitsiny. Dia tafalatsaka tana depression hoe nahoana ihany ary ty ho aviko ty tsisy fanantenana ve sa ahoana? Miezaka ihany ianao fa ohatrany tsy nahomby mihitsy le izy. Dia tsy tadidiko tamin'izay taona 2023 angamba na 2022 dia nanoratra début d'année le izy, dia nanoratra hoe Jesosy hoa amin'ity taona ity hoa zany lasa, fa rehefa tsy alefanao aza amin'ity taona ity dia farafahakeliny ho aza mandray an'ity vola ity mandra-patapitry ny taona. Dia le vola amin'io tena vola be mihitsy ny hoe mba par mois zany mandray an'ity vola ity hoa Jesosy, sinon alefao aza. Ohatrany hoe miteny ankolaka amin'ny Jesosy ihany za hoe alefao aza satria tsy ho possible ho tonga eo amiko mihitsy ny le vola raha ny situation niainako tamin'izany. Dia zay foana ny vavaka, ary misy foana raha mivavaka an'le izy dia ohatrany ataoko vavaka rapidapida be fotsiny satria matahotra hoe tena tsy possible mihitsy ny ahazoako an'ity vola ity fa mba alefao aza hamonjy ny namako Jesosy. Dia nivavaka. Dia nandeha ny fotoana, mandraka ty ny androany tsy lasa fa misaotra ny tompo fa nitaterahany Jesosy le fangatahako anankiray hoe mba mandray an'ity vola ity
par mois minimum ary amin'ny fomba tsy takatry ny saiko ary le izy fa mihoatra an'le izy mihitsy ny arany dia ny tiako tenenanao dia zao hoe marina be le tenin'Andriamanitra hoe fa za manana hevitra hiverina anao dia hevitra mitondra fiadanana fa tsy loza be da be amintsika tanora be da be ny ray aman-dreny be da be ny olona amin'ny fotoana tsy tanteraka kely le nofinofinao na le fangatahanao dia manomboka amin'ny panika ianao tena hiala hivavaka amin'izay tena tsy mitaka ay Andriamanitra tena tsy mamaly vavaka kay Andriamanitra tsy tompoko mety hoe ny hevitr'Andriamanitra tamin'olo-kafa ohatr'izay mety hoe tanteraka ny nofinofo ny fanenao mety mbola tsy tanteraka satria Jesosy dia manana hevitra hiverana ny fiainanao dia hevitra mitondra fiadanana le izy fa tsy loza raha lasy-ranabavy androany mba tia hampahery kely anao anatina minitra vitsy farany be da be amintsika mety hoe fa mivavaka ianao mety mbola tsy nivavaka mihitsy ianao mety misy amintsika mihitsy ny hoe mba tia andeha hivavaka fa tamin'ny fotoana ianao andeha hivavaka dia tsy tanteraka le zavatra nangatahanao tamin'i Jesosy tsy maninona tompoko mbola manana planina tsara be ho anao Jesosy fa manasanao manatona ny Jesosy fotsiny mandehana mivavaka na tsy azonao mihitsy ny ary ny zavatra lalovanao androany tsy maninona tompoko manana hevitra hiverina anao foana Jesosy manatona ny Jesosy mandehana mivavaka raha tsy mandehana mivavaka isaka ny lahady raha tsy manana fiangonana ianao na ohatran'izany dia manasanao ampitiavana izay raha any Tamatavy ianao dia misy cellule de prière isaka zoma raha any Antsirabe ianao dia misy cellule de prière isaka zoma koa raha eto Antananarivo ianao dia misy cellule de prière isaka zoma amin'ny efatra sasany eo amin'ny Roxy Antaninarenina raha ozy izy ianao hoe tena ohatry ny hariva be le fotoana fa tsy afaka mihitsy n'izay manasanao ho avy rehefa samedi ao amin'ny Cusée ao Akadivato ao amin'ny Rivevoly Sainte-Heure Akadivato manomboka amin'ny ray dia manomboka amin'ny telo raha tsy naneninanay le fotoana tompoko dia izay mihitsy fa tsy haneninanao konkoa no avy amin'ny fotoana io manasanao ampitiavana dia manantena eo aminao misy olona be da be ao vonona ny fanohana anangana fiainana miaraka aminao dia tahiny Jesosy daholo tompoko dia izay ny fandaharantsika tamin'ity an'ity ho an'Andriamanitra rehetra ihany ny voninahitra ny tera sy ny laza dia misaotra be dia be anareo rehetra tanaiza naiza toerana izay nisy anareo dia misaotra be dia be anareo tamin'ny fanarahana ny fandaharana miobi tamin'ity an'ity dia saorana ihany koa ireo mpanompon'Andriamanitra izay tsy nisalasala fa ny fanometana niaraka tamin'ny ekipa ny fandaharana miobi tamin'izay fifampisadarana rehetra izay natao tamin'ity androany ity dia amaranantsika azy ary iainantsika manomboka androany ny andinitsoratra masina izay notsongaina tao amin'ny Testaloniana voalohany toko 5 ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrak'Andriamanitra ataonareo tafaray amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Dia andao manomboka androany tsy ataontsika tsy anjery fotsiny izay andinitsoratra masina izay fa tena iainantsika ho tahirizintsika ho ampiarintsika amin'ny fiainana andavanandro ary ho zaraintsika amin'ny manodidina antsika hisaotra hiakasitraka fa Andriamanitra endry no mitondra ny fiainantsika tsirairay avy dia ninona sarotra lalovanao dia tsaroa fa mijery ianao izy raha ao anatin'ny ady mafy na ao anatin'ny aretina mpanasitrana izy ary mpanao fahagagana amin'izay mbola tsy fantatry ny zavatra misy rehetrarehetra iainanao dia tsaroa foana fa lehibe ny Andriamanitra ivavahanao mirary soantsika tsirairay avy tahiny Jesosy daholo dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray.